Resaka trangana fanoloanana indray voaolana ny reniny sy ny zanany ary voatsatokanto sy ny vadin'ilay ramatoa nandritra ny fanafiana teny ankadin'andriana teny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androndroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika resaka fanolanana no tena iompanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Tsy voandroany isika no mandray sy mahita io resaka fanolanana izay miparitaka an-tambazotra-tserasera Facebook sy ny maro hafa io. Misy fanolanana atsy misy fanolanana roa ary hita manerana nosy izay trangana fanolanana izay tato ato zay. Ary ny raha tsapa sita dia tena nirongatra izany trangana fanolanana izany izay mipamitram-panontaniana ihany amin'ilay hoe inona marina no tena antony mahatonga an'izay trangana fanolanana izay tsy mitsahatra mitombo isan'andro vaky izao nefa efa hita fa miezaka manao ny asany ny mitandriny filaminana mba hampandrina ny fahalemana etsy roa ary mba hisorohana an'izay resaka fanolanana izay. Ao ireo izay manolana ny mpiaramonina, ao ireo izay manolana ny zanany naterana, ao ihany koa ireo izay manolana ny zazakely sy ny manolana olona efa somary nahazo taona dia ahitana an'izay saranga izay avokoa eny anivon'ny fiarahamonina eny izay tena tsy fantatra mazava inona no tena antony izany rehetra izany. Fa raha ny amiko manokana dia ny antony mahatonga anio resaka fanolanana io dia noho ny tsy fahaizana mifehtena sy noho ny fiparitahany ireo horonan-tsara momafady isan-karazany eny an-tambazotra-tserasera Facebook sy ny tariny eny hanika maro amin'ireo tanora sy ireo izay mbola vao miala sakana no lasa tafanaonao foana ao anatin'izay resaka fanolanana izay noho ny tsy fahafehezan-tena ao anatin'izay filahana izay ihany koa. Ka noho izany tokony ho beazina ihany ny zanaka eny anivon'ny fiarahamonina eny mba hisorohana amin'izay fanaovana vanim-poana na ihany koa mba hisorohana amin'izay fanaovana asa ratsy sy asan-dimony ao anatin'izay resaka fanolanan'olona izay. Eny mety mahavoa anao androany amin'ilay asa ratsy izay ataonao eny anivon'ny fiarahamonina eny fa tadidio fa androany ny ianao rahampitso mety ho tratry ianao ka ho ataon'olona fitsaram-bahoaka amin'izay dia hanome tsin'ny olona eo amin'ilay hoe aizany zondolombelona nefa tamin'ny ianao izay nanolana tsy mba nandinika an'izay hoe aizany zondolombelona izay fa rehefa tratry ianao vao miantso vonjetsiroa amin'ilay hoe vonjeo fa misy hanao fitsaram-bahoaka ary mety rariny ihany ny vahoaka raha toaka hiroso amin'izay fanaovana fitsaram-bahoaka izay satria maro amin'ireo olona izay manao ny ratsy dia migadra kely vetivety afaka rehefa aveo rehefa avy mandalo fitsarana ary tsy voandroany nahitantsika an'izay tranga izay fa tranga matetika hita izany rehetra izany hanika lasa tsy matoky ny fitsarana intsony izany ny vahoaka amin'izao fotoana izao nohon' izay endrikendrika ny kolokolo sy ny maro hafa isan-karazany izay efa tsy takona fienina moa izany efa hatramin'izay ka mandraka teny androany. Lainga raha ohatra ka hiteny isika fa tsy misy intsony izany kolokolo izany tena misy io resaka kolokolo io ary ireo manambola sy ireo manana lamosina dia matetika tsy migadra ela izany fa vetivety kely dia tafavoaka izy ireo raha toaka misy an'izay fisamborana azy ireo zay. Ka mety ho anton'izay no mahatonga ny olona maro izay sahisahy manao ny asa ratsy eny anivon'ny fiarahamonina eny satria fantany fa rehefa voasambotra ka higadra izy dia vetivety kely dia ho votsitra ary izay antony izay ihany koa no mahatonga an'ireo vahoaka tezitra ka lasa manao fitsaram-bahoaka amin'ny famonoana izay satria fantatra izy ireo fa rehefa tratraka hoentina ho gadrana ilay olona aorian'ny fitsarana azy dia mety ho afaka madiodio na ho afaka amin'ny fisalasalana na ihany koa ahazo sazy miantona ilay olona na ihany koa mety hitomboka any am-ponja fa fotoana vitsymonja dia hivoaka iny olona iny ary hiverina hanao ny asa ratsy eny indray. Ka izay no mahatonga ny anivon'ny fiarahamonina lasa tafiditra amin'izay resaka fitsaram-bahoaka izay indraindray hoentiny fotezitra ary ny fotezitra izany moa dia tsy anana ny rariny ka tsy omena tsiny ny vahoaka raha toaka hitroatra ao anatin'izany rehetra izany. Ary na dia efa misy aza ilay lalàna izay nivolavolaina sy ndradradradraina nandritra ireny filana teo aloha ireny amin'ilay hoe ireo zatratra manolana rehetra dia
vosirana na ihany koa atao castration sy ny maro hafa dia tsy nasakana an'ireo izay hanao ny asa ratsiny amin'izay resaka fanolana izay izany rehetra izany na dia efa nambaram-pahabe maso aza no mety hisian'izay famosirana izay raha ohatra ka misy tratra manolana ireo izay tsy mataotody ao anatin' izany rehetra izany. Anatin'izay trangana fanolana izay indrindra ity niseho tany ankadin'Andriana ity satria voaolana ny reniny sy ny zanany ary voatsantokantsy ny vadin'ilay ramatoa nandritran'izay fanafiana teny ankadin'Andriana izay. Voatafika ny tokantrano iray eny Soamonina commune ankadin'Andriana iny distrikany Avaradrano ny zoma alina lasa teo iny. Naolany olon-dratsy ny renim-pianakaviana iray izay 420 taona sy ny zanany vavy matoa 420 taona no leran'ny Jolay ny antso kosa ny raim-pianakaviana rehefa avy nanampatra ny filany ratsiny tamin'izy mianaka rizalahy. Lasan'izy ireo ny vola mitentina rotapitrisa ariary miampy finday misa 4 ary toka sy biski izay atao anatin'ny trano ihany. Ora 4 taoriny fanafiana no naharay antso ny gendarmerie avy eny ankadin'Andriana. Nidina nijery ny zava-misy avy hatrany ny sabotsy maraina tokony tamin'ny iray ora sasany maraina tany hoany. Fantatra fa tokony nantoka tamin'ny fanafian'ny Jolay izay misa 4 ny sarotava anisan'ny mpanafika ny vadin'ilay renim-pianakaviana taloha izay efa nisaraka taminy. Izy nanolana azy mianaka ary namporisika ny namany hanindro nantsy ilay rangahy izay tompontrano izay vadin'ilay ramatoa amin'izao fotoana izao. Tadidin'ilay ramatoa izy na dia ny sarotava azy efa voasambotra ny Jolay iray, ny sasany kosa efa karoa ny zandary amin'izao ankehitriny izao. Midika izany fa azo lazaina ho tafiditra ao anatin'ny resaka valifaty n'izay tsy mahazaka isarahana izao rehetra izao satria ny vadiny teo aloha ihany no nandamina an'izao fanafihana izao ary nanao an'izay resaka bebina amin'ny fanolanana izy mianaka ireo zay. Mety mbola matsiaritsiary ny taloha angamba ny lerangahy kaniditra amin'izay resaka fanolanana izay ary nanindro nantsy an'ilay rangahy izay vadin'ity ramatoa ity amin'izao ankehitriny izao. Ka ny afatra rehefa misaraka dia mba mahaiza manaja tena amin'izay resaka fisarahana izay fa tsy hoe rehefa nisaraka dia iny ianao fa tsy maty voalavo-ankibo ao anatin'izay resaka fisarahana zay ka andeha hanao foana ka hamaly-faty amin'ny zavatra tsy ampiheverana. Rehefa tratra anao rehefa aveo dia roa ihany ny lalany, na anao izay migadra na ianao izay matin'olona ao anatin'izany rehetra izany. Ka mendrika ho saziana izay faran'izay henjana ity rangahy izay vadin'ity vehivavy ity teo aloha izay tompony antoka tamin'izao fanafiana sy fanolanana izao fa tena habibina izany rehetra izany. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrano ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa hita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.